Fora dia efa azo lazaina fa efa nanomboka nizotra nakany amin'ny seranam-piaramanidin'ny vato iny ireo mpitsena ny folo marika Ravalomanana. Azo lazaina mbola nisokatra ihany koa famovoizana tamin'ny andaniny ilan'ny lalana ihany tamin'ny zafotaona zany, ary raha ny marina moa dia tsy dia nahitana mpitandro filaminana teny amin'ny lalana raha ny miainga avy aty amin'ny digy ka hatrany amin'ny seranam-piaramanidin'ny vato. Teny amin'ny seranam-piaramanidina kosa no nahitana ireo mpitandro ny filaminana izay nanakana ny fidirana ao amin'ity seranam-piaramanidina ity, manoloana azy ireo mpiaradia amin'ny filoha roa marika Ravalomanana efa mifanentana ary voalaza tamin'izany fa hoe efa any anaty fiaramanidina ny filoha roa marika Ravalomanana. Nanodidina tamin'ny 24 kosa ny tonga teny toerana ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Mamirakoto Arivelo, nanaraka azy teny tamin'izany Maître Antra Razafimanatsoa, tazana teny Girivo, Ralitera Laurent Ravatomanga sy mpikambana ao amin'ny CT sy ny CST ary ireo minisitra natolotry ny DIM. Nanodidina tamin'ny roa tany kosa no tonga teny toerana ny profesora Zafy Albert. Tamin'izany fotoana izany nefa no fanafatarany ny teny toerana fa tsy hipetraka ao ny seranam-piaramanidin'ny vato izay nitondra ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Ny miaramila moa dia tsy andanin'izany dia nanao ny andidriny tokoa ary nanambara moa izy ireo fa miaro ny vahoaka sy ny fananany no asan'izy ireo ary dia nanantanteraka izany izy teny antoerana. Misy ny tapatafa nataon'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Mamirakoto Arivelo tamin'ny mpanao gazety ary ny raha teo izy ireo dia nidina nanoloana ny vahoaka ny zava-nisy teny indray, nefa no rehefa somary nisitona amin'ny miaramila namela azy ireo nandeha dia najanona indray le saika fionana tamin'ireo vahoaka nijena. Zay ny zava-nisy hatramin'ny 3 ora sy sasany 3. Nambaran'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Mamirakoto Arivelo ary fa misy nino tamina manakana ny filoha teo roa marika Ravalomanana tsy teto Madagasikara. Mazavainy tamin'ny Tsipri tamin'ny mpanao gazety teto moa ny voarakitra tao anatin'ilay notamina. Ho azy ireo dia tsy fanajana ny tondrozotra ny fisian'ity notamina ity, antony resan'izy ireo fanapahan-kevitra ny ampiato ny fandraisany anjara amin'ny fiara-mitantana eo anivon'ny androm-panjakana ny tetezamita. Ny tao amin'ny ministera ny serasera kosa nefa moa dia nanambara fa tsy avy amin'ny fitondrana tetezamita ny notamina. Saivina fa tsy mbola nanafoana ny didy fampisamborana ny filoha teo aloha hatramin'izao ny fitsarana malagasy. Manoloana izany dia miantso fitoniana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement amin'ny firaisaram-pirenena Jean Omer Beriziky. Voalohany indrindra miarahaba ny mpijery ny televiziona malagasy manerana ny nosy ny tenako. Eo anatrehany ny trangan-javatra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia tiako no manao izao fanambarana izao. Manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny tenako, indrindra ny eto an-drenivohitra mba ho tony sy ho manina. Marina fa misy fahadisom-panantenana ho an'ireo izay nanantena ny ahatongavan'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana noho ny antony tsy natanteraka ny fiverenana tia tanindrazana. Ny andininy faharoapolo amin'ny tondrozotra dia mametraka mazava tsara ao anatin'ny fampitoniana ny fodian'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Tsy maintsy tanterahina amin'ny fifampidiniany amin'ny ankolafy rehetra izany mba hisian'ny fifanarahana. Ny gouvernemanta dia anohy hatrany ny ezaka izay ataony amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fampiarana n'io andininy faharoapolon'ny tondrozotra io. Anisan'izany ny fodian'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Koa dia mbola manainga ny tsirairay hikatsaka hatrany ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fifandeferana ao. Re zao fa nisy fananan'orinasa simba teny amin'ny faritra Ivato, meloina tanteraka ny toe-javatra toy izany. Ary eto dia misaotra indrindra ny mpitandro filaminana amin'ny andraikitra noresiny atreto ny tenako sy ny ezaka mbola ho ataony. Oka ho tandrovantsika hatrany ny soatoavina maha-malagasy sy ny tanindrazana iombonana ka samia ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy.
tamin'ny 2005 teo eo novakin'ireo mpanararotra ny vavahadin'ny France Cargo eto Mandrosoa Ivato. Notorohan'izy ireo vato ihany koa ny fitaratry ny tranon'ity orinasy ity izay vaky avokoa. Teo am-pikasana hibatany entana tato amin'ity orinasy ity reto olona ireto no tonga ny mpitandro ny filaminana. Ivelany mba isan-kanana ny lalan'ireo mpitandro filaminana dia nandory itony davapaky plastika itony ireo mpanakorotana sy ireo mpandroba. Nahitana sakana tahak'izany ihany koa ireo akaikin'ny layoty kanadianina. Sakana izay noravan'ny mpitandro filaminana avokoa. Raha ny fanazavana azy dia olona enina no sambony ny mpitandro filaminana noho izao fanakorotanana sy fikasana androba fananan'olona izao.